Mandrafitra ny araba mankasitraka anao manaraka ny televiziona malagasy dia manasanao hanaraka ny vaovao an-tsary. Ny saotra ny fitondram-panjakana ireo mponina ny Menabe noho ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny tambazotra Dabara. Antenaina fa hampitombo ny vokabary any an-toerana moa ny fahavitana izy io kan tatitry Isabelle Juda Celestine sy Andry Marson TVM Morondava. Hitombo ny tany voavolo vary ato amin'ny distrikan Mahabo izay ahitana fiakarana 7,000 sy 2,000 hektara raha 2,000 sy 2,000 hektara izany teo aloha aoriany fahavitany fanamboarana ny tambazotra Dabara. Ny saotra ny filohan'ny fitondrana fanavaozana Colonel Randrenirina Mikael ny lehibe ny faritra Menabe raha nisolo tena ny vahoaka ary nampitandrina ireo mpanao asa ratsy. Isao Randriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblika namaly ny taraitsika faritsy Menabe ato. Bo tsy ampy vola firy izay ny taraignatsika hoe jereo Andriamatoa filoha Dabara io. Tsy nandigny ela i fa tonga dia nahiraka ny Andriamatoa ministry ny fambolena mbo nampiany ministry tontolo iaina koa. Misaotra anareo rangahy tsy magnaliva faritsy toy. Magnaraka izay isaoro avao koa mitompo tanà nandrambe ndeto fitaova maro reto la tsy nampidinareo agnaty lakoro reto mety misy manimba-ndala igny. Isaora ny orinasa zay hanao ny Dabara eo nandesiny monsieur ministre bakagny camion bevata misy engin elaela avao ny bilomako tamin'ny rano Dabara zay fa mbo tsy nahita camion bevata handiamboatsy ny Dabara io zao. Fisaora bevata ro tolotsy ny fitondram-panjakana faobe zay taritiny kolonely filohan'ny fanavaozan'ny Republika Madagasikara. Ny olo ame raha soa mahay mikarakara. Malaza tsika eto amin'ny heriloha eo ka mampitandrina zahay tompona andraikitsy faritsy ato. Ny raha karakara io koa kokolokoloy. Afaro gn'anaky rangahy, afaro gn'anaky zarahy. Tsy fanometsitsika ka masiaky chef de région zao. Manimba fanagna-panjakà tsy andefera. Zay ro hafa tsy apetraka amintsika zay mahery loha tsy agnaraky fandamina fikojakojany rano Dabara eo. Samby tahinam-bary aby io na baka Mahabo ziska Morondava agny. Manamafy izany ny ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana ny Lovainjafy izay piahy ny faritra Menabe. Ka eto amin'ny maha-ministra piahy dia mitondra teny fisaorana ho an'ny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblika amin'ny famalian'ny tarainy faritra Menabe. Indrindra koa ho anao ministra ny fambolena ndraiky fampitatena ra-tsakafo amin'ny fitiavanao ty faritra Menabe tia. Olo baka ivelany any mandalo vola euro dollara avy amin'ny Menabe eto mitsitiky ny alan'ny baobaba io. Nefa tsika isanandro tsy mijano mandoro ala mba oka eky zay. Alotsika hiaro ala, alotsika mboly ala fa lasa mandora mihitsy lanitsika lafa simba ala io oritry raha aloha tsy amboly sasy Menabe. Zay namboly vary intelo isan-tao amin'izao raha farany fabeny indroa isan-tao raha misy aza nindraika avao satria simba ny tontolo iainantsika. Ka eto dia mba manentana antsika longo tsara anantsika firy tontolo iainantsika io indrindra alatsika io. Hifanimbonan'ireo tompona andraikitra ara-panjakana sy ny tsy miankina ato amin'ny faritra Menabe manomboka izao ny ezaka amin'ny ady atao amin'ny doro-tanety sy ny doroala ary iarana amin'ireo mpiara miombonanto. Hisongadina ny sehem-piarena manga sy maitso avy amina distrika 7 mandrafitra ny faritra Atsimo andrefana amin'ny alalan'ny foarany karena maitso sy manga mampiatranoina Aotoliara manomboka rampitso 14 Aogositra ka hifarana ny faha 9 volana Aogositra ho avy izao. Etsika izay natao hanoanana ireo mpandraharaha sy ny tantsaha-mpamokatra ao amin'ny faritra Atsimo andrefana izy io kan tatitry Farella Hasinira Julien Andria hanampina. Fotoana anomezana sehatra ireo mpandraharaha sy ireo tantsaha-mpamokatra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana ity foara karena maitso sy manga hampiatranoina eto Toliara manomboka ny faha 14 ny volana Aogositra 2024 ity ka haritra 3 andro. Rojo-piarina sy seha-piarina maro no isongadinao amin'ny alalan'ireo trano eva afaka tsidina amin'io fotoana io. Ny tanjon'ny foara moa zany dia fampiroboroboana sy fampifatarana ireo rojo-piarina misy sy seha-piarina misy ao anatin'izay tontolo maitso zay toy ny vokatry ny fambolena, ny vokatry ny fiompiana, ny vokatry ny jono sy ny hazandrano ary ny
ireo vokatra ny fanodinana avy amin'ireo rojom-piariana ireo. Eo ihany koa moa ny fifanakalozana sy fatonana ireo mpisehatra rehetra amin'ny resaka ara-barotra, ireo mpividy, ny mpamokatra ary ireo mpiserasera, indrindra moa zany ireo mpamatso-bola amin'ny resaka seha-piariana maitso sy manga zay. Misy tandefapolo eo ny ho hitantsika, misy ihany koa mety fampitaovana, misy ny masom-boly sy ireo mety ho filana amin'ny ankapobeny ho an'ny tantsaha-mpamokatra, ho an'ireo vidy vokatra na collecteur sy an'ireo mpanodom-bokatra ihany koa. Dia ny tanjona ihany koa moa zany dia saritana ireo mpamatsy vola mba ahafahana mampiroborobo sy ahita ihany koa ireo vokatra ny tantsaha eny an-toerana. Tomboka tao amin'ny commune Anaidrano sy Ankerika, distrikany Antsohiny, fampiofanana ireo tantsaha-piompy any amin'ny faritra Sofia izay entina hanatsarana ny velotenan'izy ireo. Ny antsipriam-baovao hoentiny Everaldo Herniana. Isan'ny manatsara ny traikefananana amin'ny asa izay velomana ny fampiofanana. Ho an'ny teto-Antsohy dia tantsaha mihotra amin'ny sehatry ny fiompiana avy amin'ny commune Anaidrano sy Ankerika eto amin'ny distrikany Antsohiny no nisitraka fiofanana momba ny fiompiana kogasy sy ganagana ary fiompiana tantely. Tompo-marika tamin'izany ny avy ao ny fitelevam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa izay miara-miasa amin'ny fitelevam-paritry ny fiompiana eto amin'ny faritra Sofia. Mazava ny tanjona tiany ahafahana manatsara trano velon-tenany ireo tantsaha ifotony sy ampiroboroboana ny seha-piariana izy ireo. Petraka ireo milamina ny fandriam-pahalemana, milamina ny rafim-piaramonina dia manomboka amin'izay zany ny fametrahana ny tetikasa fampandrosoana ny faritra Sofia. Amin'izao fotoana izao ny santatra an'izany dia ny commune Anaidrano izay nipoirana tanàna ny rainy fahaleovantena, dia ny commune Ankerika izay commune Rahavavy ato agnatin'ny faritra Sofia ihany koa. Ny 80 isanjato ny farafahakeliny ny vahoaka atao amin'ny faritra Sofia dia ny tantsaha avokoa, na izy mpamboly na mpiompy na izy mpamboly sady mpiompy. Amin'izao fotoana izao ihany koa efa manomboka zahay amin'ny fanarenana sy ny fanaovana ny tohidrano mpambolena ato agnatin'ny faritra Sofia mba ahafahana manatsara ny ivelon-tegna ny tantsaha. Mamaly ny filanirem-ponina amin'ny reto commune ireto izao fampiofanana izao hitahitan'izy ireo ny tohizany zany. Mankasitraka andriamatoa lehibe ny faritry izay mamelanja ny zahay tantsaha amin'ny fiatrehana ny velon-tegna. Ny rarianay mba ho maro ireo fiofanana azonay satria raha ohatra ka manana velon-tegna izay fikirana zay dia miheny ny tahana alatra. Tsara ny manamarika fa maimaimpona ny fiofanana izay natao nandritra ny efatrandro. Fanomboana ihany moa izao fa ezaka ho ataony hanohizana izany amin'ny commune hafa. Mitoy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpanao gazety amin'ny faritra Atsinanana mahakasika ny fanangonana ny fampitam-baovao momba ny toetry ny andro sy ny fampiomanana ny mponina amin'ny loza voajanahary izay ho avy. Nadia Bakoly, Anjary Lala, Jean Fabrice Volatina no mitondra ny antsiprian'izay. Nomena fanamafisam-pahaiza-manao mahakasika ny fitandram-baovao momba ny toetrandro sy fitantanana ny loza sy tandinin-doza nanomboka ny talata faha 12 ny volana Aogositra izay hatra 3 andro eto Vatomandry. Ireo mpanao gazety sy ireo mpanentana amin'ny haino vakojery maromaro avy ato amin'ny faritra Atsinanana. Ry zareo avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro miaraka amin'ny BNGRC no tompon'andraikitra amin'ny fampiofanana izay tohana ny PNUD. Izao no natao anenana sy analefahana hatrany ny fiantraikany loza voajanahary amin'ny fotoana izy izany. Izy ireo no mpanelanelana interlocuteur amin'ny mpitondra sy ny olona hoentiny manangona ireo vaovao misy eny an-toerana sy mampita ny vaovao marina avy amin'ny sehatra mpanapa-kevitra. Araka izany dia ilana fahaizana manokana, ilana mantiana tanteraka izany mba ifehezana ny lafiny serasera satria ny sy fafehezana izay lafiny serasera zay dia miteraka loza satria désinformé ireo olona izay natao hoarovana. Namafisina hatrany teto fa manana anjara toerana lehibe ny fampitam-baovao eo amin'ny fampitandremana mialoha ny mponina satria afaka manampy amin'ny fandraisana fepetra aingana sy amin'ny fiarovana ny ain'olona ny vaovao marina sy ara-potoana. Mila fantatsika zany mila manana précision tsika manakaran'izany amin'ny
mapikirakira ny fifandraisana atsika maresaka cyclone fa zava-dehibe izany zavatra resako eto zany sady efa magnentina atsika fa mitodika amintsika ny masony tompona andraikitra sy ny olombelona jiaby izy koa fa mity resaka fiarovana sy fisorohana ny vokadratsy ateraky ny fivavahan'ny toetrandro sy ny lozam-boajanahary ity raisina ho zava-dehibe tokoa ity fiofanana sy fampifanana omenareo ity iezaka izahay ary tsy andraraka irombiandoha tsy hagnano antobavy teny tomany zany ny mpitsimisaraka amin'izao fanolorana omenareo anareo iezaka no ny amin'ny herina rehetra amondrina ny vaovao sy izay fitaovana ary ny fahalalana omenareo mandritry ny izao fiofanana izao tsy voasangana izao fa fanohizana ny ezaka sy fanamafisana fahaiza-manao ny repanao gazety izay mikendre trany ny anatsarana ny fitrandrahana sy ny fanangonam-baovao momba ny toetrandro iarahana trany amin'ny retim-piarahamombonantoka amin'igny fa afaka hampandroso ny fakitra misy azy ny tanora raha omena sehatra hoy ny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga nandritra ny famindra-pitantanana teo amin'ny talepakitra tany Morondava ny antsipirian'izay hoentsin'ireo ekipa ny televiziona malagasy any Morondava. Omena lanja ny tanora mba ahafany hampiatra ny fahaiza-manao izay ananany ka hampandrosona ny faritra misy azy ka hipaka ho any Madagasikara. Fantatra izany nandritra ny famindra-pitantanana teo amin'ny taleparitry ny Jono sy ny toe-karena manga aty amin'ny faritra Menabe. Aty an-toerana nanatanteraka izany ny ministry ny Jono sy ny toe-karena manga Maharav Jean ny faraka 12 ny volana Aogositra taona 2024 teto amin'ny Brown prefeny Morondava. Faritra Menabe dia manana tombony manokana raha izay resaka ranomasina sy harena anaty ranomasina zay no resahana satria dia rasaka rehetra mahalala fa ny faritra Menabe dia anisan'ireo faritra eto Madagasikara manana ny tontolon'ny ranomasina azo ampivoarana ny toe-karena eto Madagasikara na amin'ny lafin'ny Jono io na amin'ny lafin'ny fizahantany io na amin'ny lafin'ny hafa koa zay mbola ho hitantsika manaraka satria izany Jono sy toe-karena manga zany dia sy voafaritry ny Jono sy ny fizahantany fotsiny fa any arindrina antsika mbola hiditra amin'ny ataontsika hoe angovo avy anaty ranomasina mbola hiditra amin'ny karazana innovation maro samihafa fanavaozana maro samihafa ao ny fikarohana fanafody avy amin'ny zavatra anaty ranomasina ka izany rehetrarehetra zany dia mila voalohany mila hery mila tanora satria ny tanora fantatsika manana ny herisika sy ny hery rehetra sy ny ataontsika hoe ny toe-saina koa angamba tia mivoatra tia mamorona nitrandrahana n'izany avena rehetrarehetra zany raha nanao ity famindram-panefana atsika androany zany dia anatin'izay lalan-tsaina zay na tonga n'le fifandraisam-pahefana hoe mila miroso lavitra isika eto Madagasikara dia deneny koa ny faritra Menabe amin'ny fampivelarana fampibombonany Jono sy ny toe-karena manga dia nametraky sika tanora zay iverina fa hitondra aim-baovao eo amin'izany fitantanana ny Jono sy toe-karena manga eto amin'ny faritra Menabe izay samisorana ny taloha na vita nandritry ny fotoana maro eto amin'ny faritra ity ary ny vaovao antenaina hitondra zava-baovao hitondra ny hery izay mahatanora zay amin'ny volany Jono sy toe-karena manga. Taorian'ny fifanaovan'ny sonia dia nanome toky ny tale vaovao Zavison Marolahy fa vonina iara-iasa ho an'ny fanovana ka ampitombo ny vokatra eo amin'ny sehatry ny Jono ato amin'ny faritra Menabe. Ny saotra ny mpiara-miasa sy ny fitondrana tamin'ny fatokizana ny tale teo aloha. Nanome voninahitra ny fotoana ireo solotenam-panjakana sy ny tsy miankina aty amin'ny faritra Menabe.
tontolon'ny fanabeazana miroso ny asa amin'ny fananganana lycée faharoa ao Antala Tampotanana ezaka sy fifanomezan-tany avy amin'ireo tsaka sitrapono hananganana izany ka tanjona ny hahavita ireo trano roa mba handraisana mpianatra amin'ny taom-pianarana vao isokatra io. Priska Kalvao, Brian Judicael, TVM Antala. Taorian'ny fametrahana ny vato fototra dia mizotra amin'ny nitadiavana azy ny fandehana ny asa. Tanjony ny afahana mianatra amin'ny reto trano sekoly vaovao ireto manomboka amin'ny fidiran'ny mpianatra vao isokatra ny septambra 2024 izao. Ho fitsinjovana ireo mpianatra avy amin'ny tapany atsimon'ny Tampotanana Antala iny sy noho ny fahitana fa tsy maharaka ny amaroan'ny mpianatra intsony ny lycée Horace François ary fitsinjovana ireo ray aman-dreny tsy mahazaka ny lycée tsy miankina no nampitiry ny hevitra amin'ny fananganana ny lycée faharoa eto Antala. Trano vato mirefy 420 metatra ny halavany, 8 metatra ny sakana ary trano vita amin'ny akora aty antoerana mirefy mitovy amin'io no atsangana. Veriny ahazaka ireo mpianatra misy 300 afa-panadinana BPC tao amin'ny CG Mahery Fody tamin'ny taom-pianarana lasa teo sy ireo mpianatra avy amin'ny tapany atsimo Antala iny sy ny magnodidiny azy ity lycée vao atsangana ity. Fikambanana, mpiarabelona, mpandraharaha ary mpitondra eto Antala dia samy mifanamian-tanana amin'ny fagnaterana ireo fitaovana hoentiny magnamboatra ireo trano sekoly ireo. Ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG Tsirenana Deny Ankiabe Saloa ihany amin'ny distrikany Mandritsara iny nahazo birao vaovao io CEG io vokatry ny ezaky ny mpitondra fanjakana sy ny fiadidian'ny commune natolotra ho an'ny pazy tombontsoa moa ny fotodrafitrasa vaovao ny tatitry Georges Arson Randriana Solo Darné. Fotodrafitrasa efa tonta no niasan'ireo mpandraharaha sy ny mpitantana ary ny mpampianatra ao amin'ny CEG Tsirenana Deny zapiny Ankiabe Saloa aty amin'ny farim-pidian'ny fampianarany Mandritsara nandritra ny fotoana lava. Noho ny ezaka ny fitondram-panjakana nampiany fiadidian'ny commune vaovao zany olana izany navita birao vaovao ny CEG ao Ankiabe Saloa. Izy tô zany tegna vola famatsiam-bola avy amin'ny fitondram-panjakana FIB amin'ny alalan'ny ministère fanabeazam-pirenena tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola FEFI. Zany hoe ny volan'ny FEFI ho an'ny tô CEG tô zany no nagnampinentigny nanatanterahagna ty asa dia ny bureau zay misy hevitry telo tô zany. Teo ihany koa ny fagnampiagna betsaka zay nataon'ny commune Ankiabe Saloa nagnampy betsaka tamin'ny alalan'ny loko, tamin'ny alalan'ny karamany mpandoko sy ny pitsopitsony maro samihafa. Nijery ny fahavitany asa nisy lombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy taty amin'ny distrikany Mandritsara. Efa azo ampiasaigny io tragno io satria efa nojerentsika teo izy io dia tsisy olagna tsara ary mendriky ny ametrahana ny fitaovana azo andraisana mpianatra amin'izao fotoam-pianarana manaraka izao ary mamaly ihany koa izao agnatin'ny programme général de refondation ny fanjakana dia ny école magnanto ny vahoaka. Natolotra ho an'ireo mpahazo tombontsoa zao fotodrafitrasa ao vaovao izao ka nandritra ny lanonana no namoahana ireo quartier mobile sy ireo polisy mbehivavy ary polisy municipal ao amin'ny commune ambanivohitra Ankiabe Saloa. Sy olon-dehibe Ronjato nahazo ny maripavy tampiofanana informatika tany amin'ny distrikany Betafo. Izany no tanteraka dia noho ny fiara-miasan'ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tany an-toerana sy ny université ECAP ary ny fialovam-pakitry ny teknika sy ny fampiofanana arakasa vakinankaratra. Mahay maim-pona avokoa moa ny nanomezana izay fiofanana izay raha ny tatitry haingo Ratsimbazafy. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany amin'ireo mpianatra manaraka ny fiofanana momba ny informatika taty amin'ny distrikany Betafo. Nampisalorana ny anarana taratra ity andiany voalohany ity izay misa Ronjato ka ny université ECAT Fianarantsoa nitondra ny fampiofanana. Ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafita taty amin'ny distrikany Betafo no tomponantoka tamin'ity asa sosialy ity izay nanampiana ny tanora. Tenako moa zany nanamora indrindra ny atoka ny apahany
betsaka tamin'ny ekolazy sy ny entina famoahana izy ity tsy vao zao nisy efa tamin'ny zaben'ny tanàna nefa nanao dia nitoy fiara-miasa dia mbola mitoy ny atony dia sakana amin'ny fampandrony indrindra ho an'ny ankizy mitady asa ny tsy fahaizana informatika mandeha indray vaga manaraka raha vao vita ity fandaminana amin'ny mpampianatra sady isy informatique gratuit misy langue gratuit langue français sy anglaise iaraka aminy mba ahafahana manome bagazy indrindrindrindra ho an'ny tanora zanak'beta sakanavaka tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ihany koa moa ny talepatry ny teknika sy ny fampiofanana arakasa vakinankaratra izay milaza amin'ny fisokafany amin'ny sehatra maro indrindra fa ny mahakasika ny fampiofanana teknika amin'ny mahasolo tena mpanjakana azy aty antoerana. Misy ny asa goavana izay miandry ny eo anivon'ny talepatry ny fampianarana teknika izay arahanay antsoroana tanana miaraka amin'ny député de Madagascar vao vity teto Betafo dia ny anokafana ny centre de formation professionnelle de référence ao an-dranomafanany Betafo rahana miasa amin'ny fitondram-panjakana ary eto dia angatahana amin'ny fitondram-panjakana satria mangetaeta ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny mponina eto Betafo izay ho atao hoe ho an'ny resaka agricole sy élevage dia arakaraka izay ihany koa ny filiera izay ilan'ny mponina aty Betafo. Santatra ambavarany ihany moa ity fampiofanana nandritra ny 3 volana ity raha nambarany isony bavomoaka Madagasikara vao vita aty amin'ny distrikany Betafo fa mbola itoy izany ary isokatra amin'ny sehatra maro samihafa. Hiresaka vaovao fahasalamana isika nazo vaovao makasika ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny lefakozatra ny tany Sakara sy Tsiombe waratsika ny fanadidina. Ho fiarovana ny fahasalaman'ny ankizy asio fanamafisana hatrany ny ady amin'ny poliomyélite dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny distrikany Tsiombe ny hetsika afanaovam-bakisiny polio izay taterahina mandritra ny efatrandro. Hetsika lehibe iarahany fitonam-panjakana anisehatry ny fahasalamana ary ireo mpiara-monatoka anisan'izany ny UNICEF. Ny hafitra lehibe amin'izao hetsika izao dia tsotra aroviny zanakao ento manao vaksiny. Ny poliomyélite na ny polio dia aretina vokatry ny virus izay mety hiteraka fahasembanana maharitra indrindra ny paralysé. Ny ankizy no tena marefo ka ny vaksiny no iray amin'ireo fitaovana fototra hiarovana azy. Na dia efa nisy fandrosoana lehibe azy teo amin'ny ady amin'ny polio eto Madagasikara dia mbola ilaina hatrany ny fitazonana ny famahailoina sy ny fanamafisana ny fiarovana ny ankizy amin'ny alalan'ny vaksiny. Ny mazava-dehibe ny vaksiny polio moa zany manamafy ny hery fiarovana ho an'ny zaza anankiray satria ny polio dia virus. Ny virus tsy misy afaka hiarovantsika anazy ankoatry ny vaksiny. Tsy vaksiny indray mandeha koa nefa fa vaksiny miverimberina mety indroa mety intelo mety mihoatra an'izay. Rehefa misy ny vaksiny dia aleoko mitondra azy satria fahasalamany sy hoaviny no lahara-pahamenana hoy ireo ray aman-dreny nandritra ny fanadihadiana natao azy. Ny fantatro dia ny tsy andry fotoana hafa raha misy ny vaksiny dia entiko ny zanako aleo misoroka toy izay manenina rehefa tonga ny aretina. Sady tsapako fa raha tsy manao vaksiny ny zaza dia mitombo isa ny tratran'ilay aretina. Nefa raha manao vaksiny izy dia na dia misy ny aretina tsy dia mahery vaika sady tsy betsaka ny zaza tratran'ilay vaksiny. Dia izay zany nampazoto aho hoe aleo atao vaksiny zaza mba hiarovana isoroha. Tsy misy ray aman-dreny maniry hahita ny zanany hijaly noho ny aretina azo soroiny. Koa amin'izao fanaovam-vaksiny polio izao hafitra iray no avenimbelona aza miandry aza misalasala aroviny zanakao. Ho an'ny ray aman-dreny eto amin'ny distrikany Tsiombe mahaiza manararoatra izao fotoana izao koa ento manao vaksiny ny zanakao araka ny toromarika omeny mpiasany fahasalamana. Vaksiny androany fiarovana ho an'ny ampitso. Mbola ahitana trangana valanaretina lefakozatra ny aty amin'ny distrikany Sakaraha. Tsy maintsy hatao ny hamongorana sy hanafoanana azy ity. Izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manatanteraka hetsika fanaovam-bakisiny faobe maimaimpoana miaro amin'ny polio ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 10 taona. Ka tao amin'ny toby-pahasalamana fototra faharoa no nanaovana ny lanonam-panokafana ny fanomboan'izany hetsika
izany izay notarihiny levitry ny lehibe ny distrika ny Sakaraha no tron'ny solombavambahoaka voafita ty antoerana ny levitry ny ben'ny tanàna ny Sakaraha ary ireo fianakaviam-be ny mpiasa ny fahasalamam-bahoaka atao anatin'ny distrika ny Sakaraha nandritra an'izany no nitondrany reto manam-pahefana ireto fanentanana ho an'ireo ray aman-dreny mba tsy salasala hampanao vaksiny ny zanany mahatsapa ireo ray aman-dreny fa zava-dehibe tokoa ny fanaovam-baksiny tahaka izao mba ho fahasalamany zanan'izy ireo ny OMS sy ny UNICEF ary ny Jas Pierre Gomo no mpiara-mibonatoka amin'ny fanatotosana an'izao hetsika fanaovam-baksiny miaro amin'ny polio andiany faharoapolo izao ka eny anivony CSB misa 3 atao anatin'ny distrika Sakaraha no anatanterahana an'izany. Sitraka fitaovana manara-penitra ho an'ny reny sy ny zaza vao teraka ny CHRR Maeva Tanàna natolotry ny ambasadôrin'ny Japon eto Madagasikara izay novatsian'ny Chikavola izany nanotrina ny fanolorana ireo fitaovana ireo ny dirikabin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mampiena ny vola sy ny fotoana lany hitondrana ireo marary any amin'ny faritra hafa moa ny fahazoana azy ireo raha nitatitra izarana mpiandrazana Aina Rakoto-Pierre. Hôpital voalohany eto amin'ny faritra Betsiboka ny CHRR Maeva Tanàna izay efa 40 taona no niorenana ka fitsaboana, fitiliana, fandidiana ary fiterana ny tolotra ara-pahasalamana ato aminy. Ny sitraka fitaovana manara-penitra ho an'ireny sy ny zaza vao teraka ny hôpitaly natolotry ny ambasaderan'ny Japon eto Madagasikara Andriamatoa Toma Hitoshi izay vatsian'ny gouvernemanta japonais tarianjika vola mitetina 7.3 miliara ariary izay fiarah-miasan'ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny fanavaozana amin'ny sehatry ny fahasalamana. Raha-panjakana izay tarian'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael Randrianirina sy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ministra Dr Manana Monira dia ataoko fa miezaka manao ny ezaka tanteraka amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fampitaovana ireo hôpitaly mpanjakana rehetra manerana ny Madagasikara ary efa maro no sitraka izany tsy voatery eo anio von'ny CHRR ihany fa misy ihany koa ny amin'ny CSU misy ary amin'ny CHRD ary mipakatra any amin'ny CSB2 ny CSB izay any anatin'ny ambanivohitra rehetrarehetra mandeha zany rehetra zany amin'izao fotoana izao ary ankoatra ny fitaovana izay tena ampiasan'ny fitsaboana dia misy ihany koa azadiny fa misy an'ireo fitaovana izay ampiasan'ny mpiasan'ireo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary fanomezana an'ireo fitaovana ireo raha hitantsika androany io dia hitondra ataoko hoe fiovana lehibe eto amin'ity faritra ity satria iena ny evasanina aloha efa tena tsy vita eto izy zay vao hiakatra ny Antananarivo na andeha ho any Majunga. Toco cardiofoetal, photothérapie, table chauffante, couveuse ireo ny fitaovana vaovao izay nomeny tetika. Mponina rehetra eto amin'ny faritra Betsiboka dia manolotra fisaorana manokana any Andriamatoa Filohajaina Mikael Randrianirina filohan'ny fanavaozana indrindra koa eo ihany koa Ramatoa Ministra Monira izay nandefa n'izao fitaovana izao nampiena ny vola mivoaka amin'ireo renim-pianakaviana izay mila famelomana amin'ny zanany eto amin'ny toerana ity makasitraka makatelina fitondram-panjakana izay tompoko ary isaorana ihany koa ny zareo Imasovo Japon izay tonga eto eo ihany koa ny sika makasitraka makatelina. Hôpitaly fito no misitraka ity tetikasa ity. Izy io dia manohana ihany koa ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana entanina fa hitondra fiovana lehibe amin'ny fikarakarana ireny sy ny zaza vao teraka. Lafim-baovao hafa lara-pamena ho an'ny vahoaka ny mahafantatra ny momba ny fanavaozana sy ny fakan-kevitra miangavian'ny fotony izay mbola andraikitry ny ministera misahana ny fanavaozana iarahana amin'ny FFKM. Nampafantatra ny makasika izany sy ny pitsopitsony rehetra no nahatongavany taleparitra ny fanavaozana loatra mangorika tany amin'ny distrikany Andilamena araky ny tatitry Lanto Pascaline Jocelyn Razafindrakoto. Midinay fotony nitsidika taty amin'ny distrikany Andilamena ny taleparitry ny fanavaozana aloatra mangoro Andriamatoa Raharidera Rambatsy Arson sy ny mpiara-miasa aminy. Teboka telo lehibe no nivohitra tamin'izany dia ny fampafantarana sy ny fanazavana mikasika ny fakan-kevitra izay hotarian'ny FFKM sy ny avy anivo ny ministera misahana ny fanavaozana. Teo ihany koa ny fanazavana momba ny andraikitra sahany ity ministera misahana ny fanavaozana ity. Teo ihany koa ny fanazavana makasika ny asa sy andraikitra sahany ity ministera misahana ny fanavaozana ity.
nantitrantery ny taleparitry ny fanavaozana aloatra mangorona andritra izany ihany koa ny fananovana toetsaina ka tokony hoaroso ao amin'ny fakan-kevitra ny fanavaozana ireo fomba mampanao efa hita fa tsy nahomby sy tsy nampandroso hatramin'izay ho an'ny ety amin'ny faritra laotra mangoro ohatra dia ny famonoana omby rehefa ny fahoriana na misy maty izay mampiditra trosa ho an'ireo efa hiara-ny fahoriana ka avadika ho dinam-pokon'olona izany satria tsapa fa maharary no mahaboka trosa fa nanatrika izao dinika izao ihany koa ny tangalamena ray aman-dreny taty amin'ny distrika n'Andilamena. Tena ny vahoaka n'Andilamena dia maneho fisaorana mandrakariva ny fitondrana izay tarihin'ny colonel Mikael Randrenirina sy ramatoa maître Anitra Razafimanantsoa mitantana ny ministeran'ny misahana ny fanavaozana. Indrindra fa ny nandefasany reto ekipa ny taleparitry ny fanavaozana loatra mangoro tonga aty amin'ny distrika n'Andilamena nanazava nampafantatra anay ny atao hoe fanavaozana sy ny fakan-kevitra satria fa natao zanak'Ikalafa izay dia amin'izao fotoana zao dia miandrandra sy manantena mandrakariva ny fitondrana fanavaozana izao. Lina ny amin'ny fanavaozana moa ny vahoaka ka tonga marobe eto amin'ny trampokon'olona taty Andilamena ary miandry fatratra ny fakan-kevitra izay irina izy ireo mba ho atao tsy ho ela satria eo ihany no ahafahana izy ireo maneho ny hevitra ampandrosoana ny faritra misy azy. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izao fitsidihan'ny taleparitry ny fanavaozana taty Andilamena izao ny lehibe ny distrika Andilamena Andriamanantena Soa Ajandrianina notrony ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Andilamena izay nampetrano ary toy ihany koa ny assistant parlementaire sy olo manan-kaja maro civil sy miaramila. Nona mpitsarana manetriketrika no nametrahana ny lehibe ny fitsarana ambaratonga voalohany tsy Miarinarivo ka tonga nanatrika izany tany an-toerana ny taleny kabinetra ny ministeran'ny fitsarana nisolo ny ministry ny fitsarana na dia Razafy Mahatratra Jeremy no mitondra ny antseprian'izay. Lara-pahamena ho an'ny ministeran'ny fitsarana ny anatanterahana tsy ho ela eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Miarinarivo ho amin'ny tontolon'ny informatika sy ny famitaovana ary ny fametrahana ny rindram-baiko na logia civil sy logia pénal. Tanjona amin'izany ny fampifandraisana ny fitsarana rehetra manerana ny Madagasikara ao anaty faritra Arakajy mirindra ho iray. Ireo rindram-baiko ireo dia amora ny asan'ny fitsarana. Nisongadina izany tamin'ny lahatenin'Andriamatoa Ramiandrosoa Ainanirina nandritra ny lanonam-pitsarana nametrahana azy ho filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Miarinarivo. Mitafivana amin'ny fomba fiasa mba misehatra rehetra rehetra izany ka izay no anentanako ny mpiara-miasa rehetra mba hanana finiavana ho amin'ny fivoarana. Aoka nefa tsy atahotra izany isika fa toy ny fiovana rehetra dia samy mampatahotra avokoa amin'ny voalohany kanefa rehefa izy roa irosoana dia tsapa fa mitondra tso betsaka ihany. Ny lanonana dia mitariny lehibe ny tolipam-panao lalàna ao Antananarivo ka nanome voninahitra sy nisolitena ny mpitahiry ny fitomboka sepanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinavy taty an-toerana ny taleny kabinetra ny ministera Andriamatoa Tsaralea Jean Arsène. Teo ihany koa ireo olo manan-kaja sy manam-boninahitra civil sy miaramila taty an-toerana. Ny tafa sy nanao tatitra tamin'ireo vahoaka ny fidy azy ny solombamoaka ny Madagasikara voafity tany amin'ny distrika ny Mananjary sy ny solombamoaka ny Madagasikara voafity tao amin'ny distrika ny Marvoay waratsika ny fanadihadiana. Teboka telo ny songadina tamin'ny fihaonana amin'ny vantany solombavambahoaka Mamiaza Charlot tamin'ireo mponina tao amin'ny fokotany Safitaigna sy Ambodiara ao amin'ny komina Ambanivohitra Senavolo tamin'izao mamangovangy toro andian'ny faharoa izao dia ny lalàna ny tokakasy ny lalàna sy teny ary lalàna ny fampiasana ny teny malagasy sy ny tatitra rehetrarehetra nefa dia ho atao eto fa misy ihany ny mahisa ianareo ohatra amin'izany lalàna lany tao amin'ny anteny meram-pirenena ny fampiasana ny teny malagasy ranoray ohatra na misy aditany mandray fisarana mivoaka didim-pisarana teny frantsay iny eo afesy koa dia igny zany lanina isolombavamboaka ataovy teny malagasy ny lalàna satria vahoaka malagasy ny hosarainareo azonareo dia zay zany lanina itao zay
tamin'izeny zany tamin'ny andro ny fitondrana fagnavaozana ty zay isorana besaka mihitsy any filoha any fanavaozana ny PRRM Randrianirina Mikael de zay ampifandraisiko amin'ny resaka fanagnantany ifanagnantany de namatadidy anareo de taloha de amboa antonona tany raiky terrain nationalisé tany bazaha raha ny tena tokony ho izy nefa efa tagnoagny 1958 tagno nefa niala teto Madagasikara niala tato amin'ny commune na Senavola izareo vazaha afesiko de nagniraka anay koa ny filohampanjakana amizao Randrianirina Mikael hoe ny tany rehetra misoratra amin'ny colon ny soratra tamin'ny mpanjana tany de mierigna amin'ny vahoaka malagasy efa nany koa zany lalàna zany mitondra ny agnarana hoe lalàna sy teny Randriana Solonyaiko. Anisany fotom-piveloman'ny mponina ato anivon'ny faritra Vatavavy ny Tokagasy ka nanaovana tatitra manokana io. Fa rehefa tonga ty fitondrana fanavaozana tariny filoha Randrianirina Mikael ty dia niresaka taminazy président ampandanio ty lalàna ny Tokagasy ty fa tena iankinan'ny fiaignanay agny amin'ny faritany Fianarantoa. Sy misalasala izy nagnome toromarika anay tao bromaritra hoe ampidiro amin'ny lahadinikinareo magnaraka ao nampidirina nany nandalo sena nany hidinana ifotony hanaovana tatitra mivantana avokoa moa ireo fokotany rehetra ato anivon'ny komina ambanivohitra Senavolo amin'izao mamakivangy toro andiany faharoa izao. Anisan'ny komina iray ampitandrefany renirano Betsiboka ny komina ambanivohitra Manaratsandry izay ahitana fokotany miisa 13. Io komina faharoa nanaovan'ny solomavambahoaka izay voafiditra ty amin'ny distrikan'ny Marovay fitetezam-paritra izay nataony miaraka amin'ireo delegacionna niara-dia taminy. Niona tamin'ny vahoaka izy ka nanaovan'ny tatitra ny fivoriana ara-potoana farany teo ary nanambara ny vinan'ireo tetikasa ho fampandrosoana ny distrikany Marovay. Miantso atsika vahoaka irahina iray feo aiza manaiky zarazaran'olona amin'ny fampandrosoana ty distrikany Marovay te. Raha tonga teto ny tenako dia tsy voninahitra ny dadiaviko. Taloha nanaovako solomavambahoaka dia tany ivelan'ny tany ny tenako mipetraka mandritra 20 taona. Fampanetretena nanaovantsika ny asa mahasolomavambahoaka amerina nyty distrika Marovay ty. Ary anisany saika nabogadrana ny tenako dia ny fiarovako an'io fiabe io. Nisy olona avy any ivelany saika ivarotra vy amin'ny kilo ary anisan'izany ianareo teto tamin'ny commune rurale Manaratsandry. Zay ny toanako fa raha mbola iandro marindry ny député ato anaty distrika Marovay tsisy mihetsika reo place Toba fa iaro andreo ny tena. Zay tsy tian'ny sasany fa ny sasany business vola malaky foana ny dadiavina tsy eketsika zany. Fampandrosoana dadiavintsika ny famerenana ny orinasa no ataontsika. Nandritra ny fidinana toy izao dia misy ireo fanomezana ho an'ireo fokotany toy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, fitaovana ho an'ny fikambanam-behivavy sy ny tanora ary ireo be antitra. Tsara marina fa niara-dalana tamin'ny solomavambahoaka teto ny lehiben'ny distrikany Marovay izay nanentana n'ireo mponina mba haharisika amin'ny fisoratana anarana amin'ny lesy-pifidianana. Tamin'ny alalan'ny atrikasa no nanavaozana ny drafitra itondrana fahafahana ho an'ny tanora any ambanja ahafahana mamaly ny filana sy ny fanohanana azy ireo amin'ny sehatra fianarana sy fanofahana maro lafy izay mifanandrify amin'ireo tolotra ao amin'ny centre des jeunes sy mba hisarina azy ireo hiala amin'ny filan-dratsy efa ny fanapahana tany am-piandohana ny tsy maintsy hanavaozana ny drafi-pitantanana mba hitondra tombotsoa ho an'ireo tanora Kinisy Bezandra mitondra ny Antsipré zay. Taona faharoa ny tetikasa antsika jiaby izay antopisian'ny centre de jeunes miaraka eto Ambanja tantaniny ONGCOP vatsian'ny vondrona européenne vola ity taona 2024 ity. Centre de jeunes miaraka izay napetraka mba hamaly ny filan'ireo tanora anatin'ny 4 taona azahoana famatsiam-bola ka noavaozana tamin'ity atrikasa ity ny drafitra itondrana fahafahana ho an'ireo tanora hanohizana sady hanatsarana ny teo aloha. Noho ny évolution izay filan'ny tanora antsika amin'izio io zany tsy maintsy hoe nasiana fandinihana sy réunion niarana amin'ny entité maromaro satria miova ny filan'ny tanora miova ny raha misy dia efa tokony ho tapaka eto koa ny raha mety misy rehefa tampitsy ny financement ny Union européenne. Anisany eritreritry miboakaboaka tamin'ny commune ny fankatoavana ny fisian'io centre de jeunes
noho ny fahatsapagna fa agnisan'ny problemtsika eto Ambanja ny délinquance juvénile na ny tanora zay ataoko hoe mivary lavo tsy magnara-dalàna. Ka eto zahay makasitraka Kopé tamin'ny hevitrin-dreo nanangana azy io ary zay natonga commune ny protocole d'accord amin'ny fagnamezana toerana ary tsy mitsatra commune zegny magnano tantsoroko amin'izay tandrifin'ny commune afampandehanana io centre io. Efa maheriny arivo ireo tanora nisitraka tombotsoa tamin'ity centre ity tao anatin'ny roa taona lasa izay fa mbola maro kosa ireo zay maniry hisitraka izany ho an'ny taona manaraka. Hiresaka kolotsaina vetivety isika mbola mitazona sy manome lanja ny kolotsaina malagasy ny any amin'ny distrikany Bealanana faritra Sofia mba ho fanomezana hasina ny mpanjaka ao amin'ny commune Ambovonongy dia nantanteraka jama na fety ny mpanjaka ny mponina any an-toerana waratsika fanadediana rajaonary ny Bernadette arabarjaona Nordina Antonio. Izy no mpanjaka be Catherine 30 taona teraka tamin'ny 13 nanomboka tany amin'ny 12 taona izy no efa nasandratra ho mpanjaka ato amin'ny faritra Ankezinana. Mbola mahita sy maheno ary afaka miresaka tsara izy. Mba ho fanomezana haja sy hasina azy dia nanaovana fety manokana teto amin'ny doany Ambalahasina toeram-ponenany. Tonga maro ny olona niara-ny faly sy ny totorebika ary tonga teto ihany koa ireo mpanjaka lahy avy any amin'ny distrikany Analalava sy avy ao amin'ny commune Rahavavy. Raha hita le kolotsaina malagasy amin'ny fomban-draza voalohany faharoa magnaraka ny firaisam-kina ny fitiavana misy karazan'olo tsanganan-dromba regny agny anjatony mandrivony ary misy fikambanana koa mikasika mpanjaka ndraiky fokon'olo tao hoe ministre Bimazava fa na koa mahatsapa anao malagasy tanteraka le fombany maha malagasy raha tokony zay zay niafitra anaha amin'ny malagasy jiaby eto Madagasikara na karazan'ino anao zany mahatsapa hoe malagasy tsy hagnaraka fomba chinois na Angleterre na France na hoe amin'ny firenena velany fa ny antsika tokony masina indrindra maha malagasy zay zany tsy nirako fomban-drazana maha malagasy. Amin'ny alalan'ny jama na fetiny ampanjaka toy izao no anararotana manao fangataham-pitahina amin'ny razana sy fanaovana tsakafara. Misy ny fombafomba tsy maintsy atao mandritra izany. Amin'igny fa mipetrapetraka ny fandaminana rehetra ao Toliara amin'ny fandraisana ireo mpizaika mamonjy ny zaika-be nasionaly ny fikambanam-behivavy Luterana izay nosokafana tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana lehibe atao amin'ny kianja Maître Kira Andaboly ny talata 20 lasa teo. Violette Rakotoarimanana, Henry John tondra ny antsiprian'izay. Mahatratra eo amin'ny 4,000 Israel ireo fikambanam-behivavy manerana ny nosy mbola tonga eto Toliara amin'izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny 12 taona ny zaika-be ny vehivavy sy famaranana ny jobily fa 80 taona ny fikambanam-behivavy Luteriana malagasy na ny FBL izao. Tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana lehibe eto amin'ny kianjan'ny Maître Kira no nisantarana izany izay nalaina tao amin'ny John toko 20 andiny 12 B. Mbola hitombo isa io fa mbola misy ireo andalana hiatrika izao zaika izao. Ama zaika-be azy moa dia fivoriam-piangonana no atao ka ny zavatra hita ao anatin'izany dia fampianara, lahateny, toriteny izay mifantoka tanteraka amin'ilay faneva manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy efa nahita ny tompo ao amin'ny Jana toko 20:12 ka ny fampianarana rehetra na inona atao ety na hira izany na mety fihetsiketsena maro samihafa dia mifantoka tanteraka amin'izany faneva lehibe izay natsangana izany ary anasanantsika rehetra koa hanatrika ity fotoana ity, anasanantsika mpianakavy ny finoana hitondra ambavaka izany fotoana lehibe izany satria araka fantatsika fa tsy zakan'ny Satana izany fivoriana masina izany ary raha mivory zanak'Andriamanitra dia mba ho koa Satana dia izany tondratsika ambavaka azy mba tena hitafita tokoa ny hafatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Eto zahay dia manararaotra manolotra fisaorana manokana ho ny sindapartany firenena Toliara ny amin'ny anekeny
handray izy zay kabe izao zava-dehibe tokoa izany satria na dia nikasa zany FBL reka ho aty raha tsy nanaiky izany sy daparitany dia safoana izany mankasitraka tomboka ny fandraisana petrapetraka tokoa ny fanomanana ary mahafapo ny fandaminana amin'ny lafiny rehetra dia isaorana azy manokana izany isaorana koa ireo mpiara-miasa zay nanampy betsaka tamin'izany tsy hadino eto ny député Alfred izay PDG ny LG Copus zay nanome antsika ny sonorisation nomena manokana izany mandritra nyity fotoana ity dia manararaotra zay manolotra fisaorana ho anao ray aman-dreny ny amin'izany fiara-miasa matotra sy mavitrika amin'ny fikamara-behivavy zany rary ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay tsara ho marina moa fa izao zay kabe zao dia ny renipiaty izay kabe ty dia ny ramatoa Elizara Andrianirina dia ny vadiny perarema izany mankasitraka azy tsika fa izy no nanaiky ho renipiahy ary nanampy betsaka tena nanampy betsaka amin'ny fanomanana pitsopitsony rehetra fa tsy mora manao zavatra fa nanana izany reny izany isika vehivavy dia izy nanampy antsika ny amin'izany amin'ny farany fivoriana no amantarana indray ny faritra handreny izay kabe amin'ny 4 taona manaraka. Nahakitra roa andro ny fiaonam-be nasionaly ny syndicat-n'ireo mpiasan'ny birao ifotony fananantany eto Madagasikara ankoatra ny fanazavana ny vina syndikaly tapaka tamin'ny fotoana nananganana azy dia noatevenina koa ny traikefa mba hahamatianina eo amin'ny fanatanterahana ny asa faneren'izy ireo ny mba hampidirana ho mpiasa-panjakana azy ireo raha nitaritrina diabakoly TVM Vatomandry. Fiaonam-be nasionaly voalohany hatramin'izay nijoroany syndicat n'ireo mpiasan'ny birao ifotony fananantany eto Madagasikara izy ity nahafahana nampahafantatra tsy namelabelatra n'ireo vina syndikaly narahina tatitra ary notohizana tamin'ny fifanankalozan-kevitra teo koa ny fifampizarana traikefa sy fahaiza-manao hamatianina azy ireo manoloana ny asa masina trehina ka mba hampitoviana ny tandokanga ihany koa. Mila mifanohana izahay amin'ny asa izay hotanterahana satria misy ireo olana sedrain'ireo mpiasan'ny birao ifotony fananantany manegana Madagasikara izay samy manana ny azy misy ihany koa ireo fampifanana izay ilaina omena an'ireo mpiasa ireo mba tena matianina misy ihany koa ireo etaeta izay avy any amin'ny tsirairay amin'ny fomba fiasa sy ny fomba hitondrana ny fitantanana ny fananantany ny fotony ary ny farany sy ny tena zava-dehibe dia ny adina sy ny angatahana mba handraisana ny birao ifotony fananantany zany mpiasa ao anatiny mpiasa-panjakana raikitra mba tsy ho kilalao politika ho an'ireo olom-bofidy zany fa tena hiasa amin'ny mahateknisianina azy eo anivon'ny komony. Tanjozao fiaonam-be zao zany aorian'izao dia manana hoentina miatrika ny taona manaraka indray ireo mpiasan'ny birao ifotony fananantany ireo na mitraikefy zany na mifamahana olana na ny fahaizana mifanakalo hevitra amin'ireo manodidina manomboka any amin'ny tanàna zany ireo mpiara-miasa ao anatin'ny ministera piay ireo mpiara-miombinantoka ary ireo vahoaka izay anisan'ny asana amin'ny fikarakarana ny fananantany. Iankina ny fiainam-bahoaka ny fananantany ka antenaina fa hitondrainga avao eo amin'ny fanatanterahana ny asa izao. Tsara ny fisian'ny adihevitra salam'izao ahafahana manatsara ny fomba fiasa aoka mba ny tombotso-bahoaka sy ny tombotso-pirenena hatrany no ataonareo no ataontsika lahara-pahamehana. Nahatra roa andro izao fiaonam-be nasionaly no tanteraina teto Vatomandry izao ka voasolo tena teto avokoa ny avy amin'ny lafy valony nosy ary naninatrika izany ireo ben'ny tanàna misy birao ifotony fananantany atao anatin'ny distrika ny Vatomandry. Tapaka fa any Antsirabe ny fiaonam-be manaraka. Iresaka fanatanjahan-tena isika nomena fankasitrahana sy famporisiana ireo atleta mpiazakazaka izay nisolo tena ny faritra Atsimo andrefana tamin'ny fahatongavan'izy ireo izay delegasion nahazo voalohany tamin'ny fiadianan'ny tompon-dakan'i Madagasikara farany teo. Henry John mitondra ny antsipriany izay. Medaly enambe enipolo no azon'ny faritra Atsimo andrefana mandritra fifaninanana tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny taranja atletisme izay nitotsaina tao Antananarivo ka ny 20 amin'io dia medaly volamena avokoa. Ny 4 amin'ireto atleta ireto dia voatazona ao amin'ny ekipe nasionaly ka hiatrika ny faninanana any ivelany. Soatsojano baka amin'ny ray aman-dreny nareo dia izay vokatra atsika zay. Zahay koa tatoa tsy ny raviravitana ny fampikaiky ny fampiantso amin'ny piany amin'ny tietoa nanao zay azo atao
fa mba niezaky mba hahafahanareo manatanteraka antsakany sy andavany an'izay compétition natrehinareo zay amin'ny anarany ray aman-dreny abiaby zao soloanay tena eto anivon'ny commune urbaine Toliara zay mandamby an'izay fahatongavanareo zao dia mitsodrano ka aveto nareo henanikio tsy olo hafa zany ro hisalotsy le voninahitsy nataonareo tany satria nareo tena nialy zahay raha aman-dreny afarato nankahery anareo amin'ny hazahoantsika vokatsy de imo avokatsy ny azotsika io zahay rahay aman-dreny an-tanà araky le resaky teo iny amin'ny kafalia koa ro anolora vola roetapitrisa ho anareo zany zay avy bakany aby io marina moa fa anisan'ny délégation mendrika tamin'ny fifaninanana ny ligiparitra ny atletisme Atsimandrefana satria azo lazaina fa loha laharana mandritra izany hetsika ara-panatanjahantena izany tapitry ny vaovao ansary ankasitrano fenona nagnaraka hatramin'ny farany ankasitrano koa ny teknisianina napita ny charge feo tamin'ny sika tany veloma aby